Ya, maransika ny mbola kitra eto an-toerana fifananana eny anivon'ireo fokontany. Eo amin'ny kianjan'ny boulevard de l'Europe kosa indray izy ity isaky ny alahady dia mandeha hatrany ny baolina kitra eo ny fikambanana FTAM amin'ny faritra Korondrano iny no mikarakara ity fananana ity izay ny farana androany efa nanomboka tany amin'ny volana avril tany ny fanitsanana izay nahitana ekipa 17 androany ary no nitanterahana ny lalao famaranana. Ny ekipan'ny promotion Havetsy Tsaramasay izay manao akanjo mena sy fotsy amin'ny sary no nandrombaka ny Amboara rehefa nandresy ny elefanta avy any Korondrano andrefana tamin'ny isa 2-0. Ny fikambanan'ny tanora an'Antananarivo milalao izay mikarakara ny tanora etsy amin'ny faritra Korondrano iny no mikarakara ity fananana ity. Ekipa 17 no nandray anjara tamin'izany fananana izany izay efa nanomboka tany amin'ny volana aprily. Nizara roa ny fananana kanisy ny antsoina hoe petite finale izay ity arahantsika amin'ny sary ity ka nivoahan zareo promotion nandresy. Teo amin'ny lalao famaranana goavana kosa dia ny espoir avy any Andraro mikatroka amin'ny Ami avy any Akazomanga no niatrika ny famaranana ka ny espoir no nivoaka nandresy tamin'ny isa 2-0. Ho an'ny petite finale ireto arahantsika amin'ny sary reto dia vola 100,000 ariary no azon'ny laharana voalohany. Ho an'ny famaranana lehibe kosa dia vola 400,000 ariary no azon'izy ireo miampy ako miisa 520. Manome fotoana sady ireo mpandray anjara ny mpikarakara ity fananana ity fa dia efa misokatra ny fisiratanana ho an'ny fananana manaraka.